ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva indray no itsidina ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana izao ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manonona ny fiadanany ho aminao sy ny olona rehetra miombona amin'ny fandaharana amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina de raha sy mankalaza anao izahay noho ny amin'ny tombonandro pahavelomana ry tompo izay sitrahana indray amin'izao fotoana izao. Ary raha andinika ny teninao izahay fampahery amin'ny alalan'ny teninao ry tompo je engane ny fanahinao masina hiasa manan-kery eto ametraka ny teny eo ambava ny mpanomponao ary ny olona rehetra miombona amin'ny fandaharana ry tompo je mba hatahiry izany ary ho voninahitry ny anaranao ny zay ataona eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ivavahanay amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra zay ho banjintsika amin'izao fotoana izao dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Job. Indrindra moa fa ny toko voalohany sy ny toko faharoa. Ary raha sanatria moa ianao ka tsy mbola mba namaky ny tantaran'ny Joba izay tena tantara marina satria ny Baiboly tsy mitantara angano sanatria ary kanefa koa tantara farany mahavariana dia iangaviana indrindra ianao hamaky izany. Ny bokin'ny Joba moa dia mirakitra toko miisa 270. Araka ny mpandinika ry havana dia tsy fantatra ny nanoratra ny bokin'ny Joba. I Joba moa araka ny voasoratra eto amin'ity toko voalohany eo amin'ny andininy voalohany dia nipetraka tany amin'ny tany Oza. Ary izany tany izany moa dia tany avaratra atsinanan'ny Palestina. I Joba dia jentilisa taranaky Esau, Edomita. Ary ny anarana hoe Joba dia midika hoe enjena. Zany hoe tahaka ny efa milaza sahady satria izay moa ny tantaran'ny Joba. Fa efa tanteraka tamin'ny Joba sahady lay toriteny ampahany kely toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra ao amin'ny Matteo raha nanambara Jesosy Kristy ry havana fa sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe azo antoka fa efa tafiditra sahady tafiditra ny fanjakan'ny lanitra i Joba. Eny ary ry havana ka dia izara telo ny zavatra ambarantsika amin'izao fotoana izao. Ny voalohany zany de mahakasika ny Joba ny fizahanttoetra mahamay izay niatra taminy. Ny faharoa dia mahakasika ny asa maty ny Satana na ny marimarina ihany koa ny zavatra nampanaoviny Jehovahandriamanitra any Satana. Ary ny fizarana fahatelo dia mikasika ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahalebiazan'ny asany sy ny fitiavany antsika zanak'olombelona. Eny ary ry havana, hanomboka ny fizarana voalohany isika. I Joba dia voalaza ao amin'ny toko voalohany sy toko faharoa io fa lehilahy natahotra an'Andriamanitra, lehilahy marina natahotra an'Andriamanitra, lehilahy mahitsy ary nifady ny ratsy. Ny ao amin'ny toko voalohany dia ny mpanoratra mihitsy no nanambara izay. Ary ny teny roa farany satria ny telo moa no miverina io teny io hoe Joba dia lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'Andriamanitra sady nifady ny ratsy, dia ny roa farany kosa dia Andriamanitra no nanambara izany raha niresaka tamin'ny Satana izy. Satana moa zay voalaza ato amin'ity toko voalohany ity eo amin'ny andininy fahafito rehefa nantaniany Jehovahandriamanitra dia namaly fa avy ny zaza teny amin'ny tany ao izy ka nivezivezy teny. Ny zaza teny amin'ny tany ary nivezivezy teny. Zany hoe fantatsika fa rehefa nialina amin'ny Jehovahandriamanitra Lucifera izay tena nomen'Andriamanitra fanapahana lehibe, ny anarany moa de hoe ange de lumière, dia navarina avy any an-danitra Jesosy Kristy ara moa de niteny hoe indro ao izy nahitany Satana nalatsaka toy ny varadatsaka. Eny ry havana. Ka raha izay zany no mahakasika any Job, lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'Andriamanitra sady nifady ny ratsy, dia
teirere ny amin'ny joba Jehovahandriamanitra hanika rehefa nyteny satana hoe joba ve joba ne Jehovahandriamanitra ka matahotra anao izy satria nomena ho arena be de hoe Andriamanitra hoe ataovy ary ozy izy ataovy zay tianao atao amin'ny joba ozy izy fa ny ainy ihany no tsika sianao fa mbola ho resantsika rehefa aveo ry havana ny amin'ny mahakasika ny satana fa iverina kely mahakasika ny momba ny joba isika aloha ny antsipiriny izany hoe fizantoetra mahamay nampiarin'Andriamanitra tamin'izany mpanompony zany satria teirere izy azo miantoka fa hijoro mandrakariva i joba tsy vadika i joba ary dia izany no nasainany Jehovahandriamanitra fantany mantsy amin'ny Andriamanitra azy niteny tamin'ny satana hoe ataovy izy zay tianao atao amin'ny joba mpanompoko fa ny ainy kosa zany tsy azonao kasina joba ry havana dia anisan'ireo lehilahy telo zay tena nomen'Andriamanitra rem-bevava ao anatin'ny testamenta taloha dia Abrahama, Solomona zanaka Davida ary Joba. Inona avy ny fananany? Eo amin'ny andininy fahatelo ohatra eto amin'ity toko voalohany ity dia voalaza fa ny fananany amin'ny anaran'ny Tompony makitsika an'izany dia ondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy boriky vavy 500 ary koa mpanompo marobe. Ary dia hoy toyny ka dia nanan-karena be mihoatra no zanaky ny tatsy nanana rehetra izany lehilahy izany. Zany ry havana no voalaza eto. Ary eo amin'ny ato amin'ny toko voalohany ihany eo amin'ny andininy 420 dia zao ndray ny voalaza. Ny omby izy nanana omby betsaka izy zany. Omby boriky vavy zay nandrasana zany dia namely tampoka ny an'izany fananana zany ny Sabeanina namabo azy ary ny ankizilahy nasiny tamin'ny lelan-tsabatra. Fa tsy vitan'izany ihany fa eo amin'ny andininy 520 ny toko voalohany ihany dia zao ndray no mbola voasoratra amin'ny anaran'ny Tompony makitsika an'izany. Nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ninao ianao ny ondry amanosy sy ny ankizilahy nandevina azy dia zany hoe reo fananany joba rehetra ry havana dia fongana tao anatin'ny ray mpimaso fizan-toetra mahamay voalohany. Fa tsy vitany zany ihany fa inona ihany koa ianao no zava-niatra tamin'ny joba moa dia tsara ihany no mampafantatra antsika fa nanana zanaka 10 mianadahy izy 7 lahy sy 3 vavy ary amalela n'Andriamanitra raim-pianakaviana tena nahay nitaizany zanany ary indrindraindrindra tao anatin'ny fahatahorana n'Andriamanitra isaky ny nanao fety zany izy 10 mianadahy ireo natahotra i joba sa hoe nanao fahotana teo anatrehan'Andriamanitra dia nanao fanatitra mandrakariva fanatitra noho ny ota i joba rainy rehefa vita ny fetin'ireo zanany 10 mianadahy ireo. Fa tsy tapotapotry zay taorinany nahatongavan'ny mpitondra hafatra nanambara tamin'ny joba zany fa fongana ny fananany tsy nisy niangana dia inona indray ry havana noho ny seho eo amin'ny andininy 720 ny afatra nentin'ny olona anankiray indray indro izy vakina amin'ny anaran'ny Tompo nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoro-trano efatra dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra zany hoe ireo zanaka joba 10 mianadahy maty ary dia hoy ilay mpitondra hafatra hoe izao dia izao rery ihany no afanandositra hilaza aminao. Ry hava-malala ho amin'ny Tompo tena fizan-toetra mahery vaika mahamay zany ary satria moa zao fotoana izao dia fotoana mialohan'ny herinandro masina sy ny Pasika fotoana andinintena zany dia mandinitena isika ry havana raha mba isika re raha mba izao ianao no hiara-ny fizan-toetra mahamay tahaka an'izany mba ahoana reny nataontsika fa eto zany ny hanina nataon'ny joba dia nisaona izy
ary nanao ty teny mahafinaritra ity ao amin'ny toko voalohany eo amin'ny andiny faraiky amby roapolo fantatsika ity teny ity amin'ny anaran'ny tompo manambara hoe nitanjaka aho izy nivoaka avy tany ankibon'ny neny ary mitanjaka no iverenako any. Jehova ozy izy ny nanome ary Jehova naka isaoranany Jehova. Mahafinaritra be zany ry havana. Ary zany ny lehilahy fakatahaka ka ny olom-pirenena na izy na iza, ny kristianina na inona fiangonana misy azy, eny ny vahoaka maneran-tany ao anatin'izany isika malagasy, ny mpitondra fivavahana mpitondra firenena dia tena tsara mahafantatra ny tantaran'ity Joba ity fa tena olona fakatahaka modely Joba ry havana. Ary nga vitan'izany ihany ianao fa eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanometsiny an'Andriamanitra. Fa izao tsy nijanona teo ny fizahan-toetra mahamay nampiarin'Andriamanitra tamin'ny Joba tamin'ny alalan'ny Satana, fa mbola nisinina koa angao ianao ho an'izay mahalala dia mahafantatra fa mbola nasiny Satana vairatsy ny tenany Joba manontolo rakotra vairatsy. Asa ry havana izany natao hoe Ebola. Asa fa tena ferena i Joba hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-palady ary nampangidihidy azy andro aman'alina ary tsy nijanona niotra ny tena nanotra ny tenany manontolo i Joba ry havana. Fa ny tena nampalahelo dia izao, nanana vady andefy mandry tokoa izy zay niterany anisy folo mianadahy ireo. Fa inona ho ianao mba tenin'ity renim-pianakaviana vady andefy mandry ny Joba eo amin'ny toko voalohany andininy fahasivy, ary hoy vakina amin'ny anaran'ny tompo, ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Adalan'ny mbehivavy zany ry havana nozono ho faty ndray, voalohany indrindra aloha nampialany nampiatany tanteraka tamin'Andriamanitra ary dia nozono ho faty, aoka ho faty. Ary dia marina loatra ny valiteny nataony Joba an'ilay vadiny. Ahoana izy eo amin'ny andininy fahafolo vakina amin'ny anaran'ny tompo, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Ary dia mbola mahafinaritra hatrany satria izao ny voalaza eo amin'ny andininy fahafolo tapany farany. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Tsy nanota Joba. Tena tantara farany mahavariana kanefa tsy angano averina indray ry havana fa ny baiboly tsy mitantara angano. Fa raha izay ary ny amin'ny fizarana voalohany dia ahoana kosa indray ny amin'ny nampiasan'Andriamanitra any Satana. Satana zany izay nivezivezy ary nizahazaha teny rehetra teny ho izy. Zay ny valiteny nomeny an'i Jehovahandriamanitra rehefa nanontany azy Andriamanitra. Fa ny zavatra tsara ho fantatsika dia izao, rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina dia ampoizy fa eo ihany koa Satana. Ary zay mihitsy moa ry havana no voalaza eto amin'ny Joba toko voalohany eo amin'ny andininy fahaenina vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Zany hoe i Satana dia fanahy ratsy tahaka ny Lucifera, Belzeboba sy ny demony firongony ihany, tsy hitany masontsika fa ampoizy zany ry havana. Fa rehefa misy fivoriana ataony ny zanak'Andriamanitra, mivory ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Satana koa dia arak'izany mivezivezy mitazatazana dia tonga eo izy. Fa mazava loatra ny tanjony. Ary fantatsika izany, inona moa ny tanjony? Hoe anatrika ny fivoriana ve? Dia mba hiaino zay voalazan'Andriamanitra? Tsia, sanatry mazava ny tanjony Satana tokana
dia ny aninona ampikorontana ahatonga ny olona hiataka amin'Andriamanitra sy hiala amin'ny mampiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra Satana, hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra hitarika ny olona hoaiza ho any hanaraka azy any amin'ny farimy rehitrafo. Izay ny tanjony Satana. Koa dia aoka ho mailo ry havana fa tsy manana tanjona hafa izy fa izay ampisaraka izy, ampikorontana izy, hamafy ny zava-dratsy rehetra, hitarika ny olona amin'inona, amin'ny fanompon-tsampy, amin'ny fanompon'Andriamanitra hafa, amin'ny fangalaram-badin'olona, fangalarana ny fananan'olona, fanodikodinana ny fananan'olona, famonoana olona sy ny sisa mampisara-bazana, fampisarahana, zany no asan'ny Satana. Kanefa ny tenin'Andriamanitra, Jesosy tadidinao, Jesosy raha nanao ny vavaka lavabe izy ao amin'ny Jaona 7:10 dia hoy izy hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Ary raha rehefa navelan'Andriamanitra mo Satana zany hamely iza-toetra. Any Joba dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Satana kosa fa ny ainy Joba dia tsy azony Satana mikasikasiana. Ny antony ry havana dia tsotra ihany. Rehefa noharian'Andriamanitra araka ny endriny moa ny zanak'olombelona, i Adama sy Eva moa no nohariany voalohany dia voalaza fa nasiny fofinaina mahavelona. Ary io fofinaina mahavelona io moa ry havana, zay no dikany hoe olombelona velona no ny satria manana aina izy, men'Andriamanitra aina, fanahy mahavelona, fanahy zay no hoe fanahy ny olona, fanahy maha-olona, io lay singa mampitovy antsika amin'Andriamanitra. Lay singa tsy mety maty ary mahatonga ny olona ao ny misy olona ratsy zany, ratsy fanahy, dia mizara tokoroa ny olona zany, ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ka ny ambara hoe tsara fanahy dia ny olona efa nibebaka, ny olona zay efa raha ty amin'ny andron'i Jesosy Kristy zany, ty amin'ny testameta vaovao, dia olona efa nandray fiainam-baovao amin'ny Kristy, efa niala tamin'ny ratsy fanao, olona efa nanaiky ho dioviny rany Kristy, nandray fiainam-baovao araka ny teny apôstôly Paoly eo amin'ny 2:17 manambara hoe amin'ny anaran'ny Tompo, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha. Nandray fahateraham-baovao nateraky ny rano sy ny fanahy ary dia mahazo antoka fa mandova ny lanitra. Zay zany ny tsara fanahy, ny ratsy fanahy moa dia mifanohitra amin'izay, zany hoe olona tsy mety mibebaka, mety mandray ny tenin'Andriamanitra ihany, fa tsy manana fo torotoro sy mangorakoraka, fa fo vato mandrakariva, fo tsy mba zany hoe tsy mba tany tsara aniriny ny tenin'Andriamanitra, ary efa tsy mibebaka moa ka sanatria maty ao anatin'izany tsy fibebahana zany, tsy fifandraisana an' Jesosy zany, dia mazava loatra fa any amin'ny farimy rehetrafo no anjara finenany rehefa miala eto amin'ity tany ity izy. Ka raha izay zany ry havana mahakasika ny Satana, izay nambaran'Andriamanitra mazava tsara fa tsy mahazo mikasikasika ny ainy Joba, dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo kosa isika, dia ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fahalebiazan'Andriamanitra, ny asa tsara an'Andriamanitra ary ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Ary inona moa ry havana ao ato anatin'ireto toko roa mahakasika ny tantaran'i Joba ireto no maneho an'izany, dia ny anankiray aloha dia nanambarantsika fa tian'Andriamanitra ny olona marina sy mahitsy matahotra azy mifady ny ratsy, tena tiany izany, ary irian'Andriamanitra mba ho tahaka an'izany daholo ny olona rehetra. Zany tsy milaza hoe i Joba dia tsy nanota, tsy misy marina ny olona na dia iray azy raha mbola olombelona ihany koa. Jesosy Kristy irery ihany ry havana no tonga tetỳ an-tany, nitafinofy ihany koa, nanaiky hidina ambany, ilahatra amin'ny zanak'olombelona, saingy izy kosa dia sady Andriamanitra ny olombelona ary tsy mba nanota. Fa ny ankoatrizay na voalaza aza i Joba fa lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'Andriamanitra sady ka nifady ny ratsy, dia mbola nisy fahotana tao aminy. Ny olona rehetrarehetra tsy misy marina na dia iraiza fa izao io Andriamanitra fitiavana io
ary tena tiany Joba ary zany indrindra no nasa iny ny rereny aminy hanika na afany teny tamin'ny Satana hoe ataovy izy zay tianao atao aminy fa ny ainy ihany ny tsy azonao kasikasiana, tsy azonao alaina satria Andriamanitra ny tompony ainy, Andriamanitra no mahafaty, Andriamanitra no mahavelona. Ary voalaza izany ato amin'ny baiboly Davida dia nanambara izany. Ary tsy vitany hoe Andriamanitra ihany koa dia mahita, mandinika ny fo, mamantatra ny vo, fa voalaza ihany koa fa aiza moa ny fonenany any an-danitany Andriamanitra fa miondrika mijery antsika zanak'olombelona, miondrika mijery antsika. Ary Salamo 2 zay nosoratan'i Davida mpanjaka no anambarany an'izany hoe Andriamanitra miondrika mijery antsika zanak'olombelona. Inona ny antony ry havana? Mijery izy, mandinika izy satria izy nge nary antsika ary tena sarobidy eo masony isika, sarobidy. Ary ny olona tsirairay tsy misy mitovy. Hoy ny teny frantsay hoe chaque individu est un cas d'espèce. Ary tena maminy zany ka nahatonga azy ny teny hoe ny zanako izy, ny asan'ny tanako adidiko ihany. Ary tsy misy maharombaka antsika isika zay eo ampelatanan'Andriamanitra ary na dia nomeny atao hoe ina moa zany fahalalana azy, Satana, permission izy ny teny frantsay, iza toetran'ny Joba zany hoe Andriamanitra no nampiasa ny Satana nampiasain'Andriamanitra satria azon'Andriamanitra ampiasaina daholy na ny olona na ny zavatra na inona eo ambany fahefan'Andriamanitra sous le contrôle de Dieu. Hoy ny teny frantsay dia nampiasain'Andriamanitra Satana fa izao isehoany ny voninahitran'Andriamanitra na ny marimarina koa azahoany zanak'olombelona manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary efa mitoetra mahatoky izy fa isika moa dia noho ny fotoana voafetra tsy afaka andinika ny tantaran'i Joba manontolo fa any amin'ny toko 2:7 dia inona nataon'Andriamanitra rehefa nizana toetra i Joba ka nitoetra mahatoky hatramin'ny farany dia naverin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny teo aloha ny fiadanan'i Joba ry havana, ny fananan'i Joba ary dia mbola novokisan'Andriamanitra fa ela velona i Joba ka nahita hatramin'inona angao ianao, hatramin'ny zafin-dohalika nahafinaritra be zany rehefa malala ary dia tena voky andro i Joba vao maty. Zany ny olona zay marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, mifadiny ratsy ary tena tian'Andriamanitra. Eny ry havana, na dia ny olombelona mpanota aza nge na ny tsy mibebaka aza nge tena tian'Andriamanitra nge. Ambaran'ny baiboly fa Andriamanitra dia maninona? Mandatsaka ny ranonorany, mandatsaka ny ranonorany amin'ny sy mamposaka ihany koa ny masoandro amin'ny tsara fanahy ozy izy sy ny ratsy fanahy. Tena tiantsika Andriamanitra. Ary nambara moa ry hava-malala fa ankatoko ny herinandro masina izao, ankatoko ny Pasika izao. Ary izany indrindra ny tena mahazava dehibe ny Pasika. Betsaka ny fety kristianina, io ny Krismasy. Dia inona ihany koa? Io ny nandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina, Pentekosta zany. Eo ny niakaran'i Jesosy Kristy, ny andro fiakarana izany. Fa eo indrindra ny andro Pasika izay fandresena mihezinezina satria teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy no nandresy ny fahavalo roa lehibe. Dia ninona sy ninona? Satana, le fahavalo farany sy ny fahafatesana zay tokony hondresena ary dia resy ny tompo. Ary izany dia maneho ry hava-malala ny fitiavan'Andriamanitra farantampony antsika zanak'olombelona. Nahatonga ny apôstôly Jaona nanambara ao amin'ny Jaona 7:4 aintsika tsy anjery manambara hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Maimaim-pona ny fisitrana ny fiainana mandrakizay. Mila mino isika,
lay zanak'Andriamanitra lay tsy nanantsiny kanefa dia nihidina nampidinan'Andriamanitra tonga nofo tao amin'iza Marie Virgine nitoritoronina tamin'ny fanahy masina noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary rehefa mandray isika ny Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy mpanjaka ny fiainantsika mampiditra azy ao anatin'ny fosana mampanahy antsika ry ava-malala manaiky ho sasan'ny rany Kristy dia mahazo antoka ny famonjena antsika ka rehefa miala eto amin'ity tany fandalovana ity isika dia mandova ny lana zany hoe ny fanantsika dia miakatra avy hatrany ny nofontsika kosa dia alevina miraraka ary rehefa iverina eny amin'ny rahon'ny lanitra ny tompo hanangana ny maty hitsara ny velona sy ny maty dia am'izay fotoan'izay isika no mandova ny lanitra miara mandova ny lampan'Andriamanitra miaraka amin'ilay zanaka lay tokan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ary inona moa ry ava-malala inona no zavatra mahafinaritra mihoatra noho izany inona ny arena ve reny nge mety potika mety rava tahaka ny tantara hitantsika atao amin'ny bokin'ny Joba teo tahaka ny tantara zay niseho teo amin'ny fiainan'ny Joba inona voninahitra ve ianao arange mety voninahitra inona moa zany ny voninahitr'Andriamanitra zay atafiny anao be lavitra tsara lavitra mamirapiratra lavitra noho ny am'izay mety voninahitry ny olombelona eto amin'ity tany fandalovana ity ry ava-malala ho amin'ny tompo isaorantsika n'Andriamanitra ny tantara tahaka an'izao voarakitra atao amin'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny baiboly ny baiboly moa dia lay ambara hoe boky ny boky mpanjaka ny boky koa aoka isika ary fantombotra ny andro zany hoe fantombotra ny fiverenany Jesosy Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra koa aza malaina ry ava-malala mamaky ny teny ny soratra masina ary farafaharatsiny ho an'ny kristianina izany mandritra ny andro mpiainantsika mba indray mandere ao anatin'ny fiainantsika mba tokony ahavaky an'ity baiboly ity isika ka rehefa mamaky tsy hoe mamaky fotsiny dia lasa mandeha fahoany tsy ariavana fa mila mandinika tsara ary mangataka indrindra ny fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra ary noho ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa dia nomeny ny fanahy masina misitraka izany ny kristianina ny fanahy masina izay tsy azony zao tontolo zao raisina ozy izy zany hoe ny mpanompo sambo ny gentlis ny olona zao tontolo zao ny maizina dia tsy mahafantatra izany fanahy masina verina indray tsy azony zao tontolo zao raisina ozy satria tsy hitany nafantany Jesosy Kristy nanambara izany fa ianareo izy izy ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo ary ho ao anatinareo efa ovina moa zany ry ava-malala nefa nalatsaka ho antsika efa 2 taona lasa izany zany fanahy masina izany eny efa misitraka izany ny fiangonana kristianina rehetra ary marika izany fa ataon'Andriamanitra miavaka tsara ninona ho isika ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ny tsara fanahy ireo efa nibebaka ireo efa niala tamin'ny ratsy fanaony ary tsy miverina amin'izany intsony ary raha sanatry ka lavo anatin'ny fahotana indray dia lay fanahy masina ao anatiny no mibitsika aminy hoe ranona tsy mety zao nataonao zao dia avy hatrany izy dia maninona ho ianao noho ny amin'ny asany fanahy masina ao anatiny dia mifona miverina ingana amin'Andriamanitra satria ny fahotana ny eloka dia manapaka ry ava-malala ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary rehefa miverina dia raisin'Andriamanitra satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana maharo-po mora fanahy ary tsy mitahiry fahatezerana fa rehefa miverina isika dia raisiny koa dia engane ry ava-malala ho amin'ny tompo izany afatry ny tompo nampitondrainy ho antsika tamin'ity andro ity zany ho tafatritoetra tsara ao anatin'ny fontsika ifantsika tsara ao anatin'ny fontsika hamelombelona dia amin'ny anarany Jesosy Kristy no amaranana izao afatra izao ho azy Andriamanitra irery ny voninahitra amen ry havana hivavaka isika
ry tompo Andriamanitra eo faly indrindra izahay faly izahay satria raha nandinika tokoa ny tantarany Job Andriamanitra dia resy lanitra fa hay misy tokoa ny olona marina sy mahitsy matahotra anao Andriamanitra mahay mifady ny ratsy koa dia vangio amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay ary tao amin'ny tompo mba hay mandihy ny tena ary indrindra mba anana ny hetaheta ny faniriana hanaka ny olona tahaka an'izany marina mahitsy matahotra anao Andriamanitra mifady ny ratsy fa be dia be ry tompo betsaka ny olom-pirenena betsaka ny malagasy eto amin'ny tanin-drazana manana fahaizana mety manamboninahitra be mety manana fananana miavosa mety hita ho amin'ny daholo ny zavatra maro samihafa saingy tsy manana tahotra anao tsy marina Andriamanitra ary fantatrao fa ity firenena ity Andriamanitra dia anjakan'ny kolikoly koa dia mifona aminao izahay ry tompo mivalo izahay mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany helokay mamelany heloko ny mpitondra mamelany heloko ny vahoaka malagasy mamelany heloko ny kristianina ary dia atsangano izay Andriamanitra ary dia ho tanteraka aminay eto ny teny voarakitra ao amin'ny boky ny Deutéronomie 7:20 fa raha miaino tsara ny feonao Jehovah'Andriamanitra izahay dia izy tokoa ireo fitahiana marobe mitohy vaka an'Andriamanitra ambara ny teninao ho lohany fa tsy ho rambina ho ambony fa tsy ho ambany ary ampisambotra fa tsy hisy sambotra dia misaotra anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anandratanay izany tonombavaka izany amen. Ry havana dia tapitra eo indray ary ny fandaharantsika koa dia manao velomanao tahin'ny tompo ary dia afaka herinandro indray no eonantsika raha tsy mbola miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy tompo veloma indrindra tompo.